ho fampivoarana ireo tany-tsampamokatra sy ny sehatra tsy miankina hiditra eo amin'ny sehatra ny fandraharany sy anatratrarana ny vina napetraky ny filoha Andrinirina Rajoelina ny amin'ny fahavitantenaran-tsakafo eto Madagasikara ao amin'ny taona 2024. Azo tanterahana tsara izany satria firenena efa manana vokatra tena tsara sy mampiavaka azy hatrizay Madagasikara ary efa fantatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Ny hanomezan-danja sy anehoana ary anatanterahana izany fampivoarana izany no hokendrena amin'ny fanatanterahana ny FIA 2024 na ny tserabe iraisam-pirenena eo amin'ny tontolon'ny famokarana andiam fahatelo izay atao ny 12 ka hatramin'ny 15 ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny Forelo Tanjombato Antananarivo. Tanjona ao amin'ny ity FIA andiam fahatelo ity ny hanomezana vahana ireo izay mbola tsy nandray anjara tamin'izany hetsika izany izay eo amin'ny 70,000 eo ireo mpisehatra vaovao ireo ary afahan'izy ireo miditra eo amin'ny Emergence de Madagascar. Hetsika foara andiam FIA andiam fahatelo ity dia voalohany io no sehatra anankiray ahafahana mampifandray ny mpanjono sy ny ireo mpandraraha amin'ny sehatry ny jono ary ny ministera izay mpiahy. Ny hoe misy ny fanakalozana amin'ny traikefa amin'ny samby mpanjono sy ny mpanjono sy ny mpandraraha. Misy koa zany ny hoe mety fanarahana fiaramiasa eo amin'ny mpanjono sy ny mpandraraha. Ho an'ny ministera dia sehatra anankiray ngeza be izy io azontsika hanomezan-danja indrindra izay asa famokarana na ho an'ny mpamboly na ho an'ny mpiompy na ho an'ny mpanjoro ahafahana manome lanja indrindra izay asa famokarana izay ary ahafahana mampitodika ny zareo ihany koa miroso bebe kokoa any amin'ny tsena izay ilay amposihana ny fiaramiasa miaraka amin'ny sehatra tsy miankina izay isan'ny sehatra iray ihany koa ahafahan'ny ministera mahatratra ilay vina napetraka hoe vers l'émergence dans le secteur agricole moderne. Misy ny fanampiana ireo tantsaha-mpamokatra amin'ny lafiny fampitomboana vokatra mba ahafahantsika mahanatratra ny fahavitantenaran-tsakafo fa eo ihany koa ilay fitaritana ny fiaramiasa izany hoe fitaritana an'ireo mpamokatra ireo hitodika amin'ny tsena sy fandray bebe kokoa amin'izay sehatra tsy miankina izay ahafahana mampitombo ny vokatra sy mitodika bebe kokoa any amin'ny tsena ary mamaly ny famalin'ny tsena na eto anatiny na tsena any ivelany. Voalohany aloha zavatra tiako lazaiko dia efa mitazana mihitsy amin'ny FIA andriny fahatelo efa misy fihetsekana avy hatrany le leadershipny Andriamatoa filohan'ny République Andry Rajoelina satria tena miazakazaka tontolo ny gros investisseur avy any ivelany ary misy koa avy ety amin'ny toerany. Tiako lazaiko dia amin'ny fotoana io dia efa tsy maintsy mitazana misy efa miroso mihitsy ty resaka ny fambolena fiompiana eto Madagasikara. Dia le zavatra ilay mampiavaka azy dia mazava ho azy ireo fanakaiky ny 70% ny primo exposant dikan'izany olona mbola tsy nanao visibilité anatin'ny événement zany dia tonga amin'ny fotoana io dikan'izany efa vonina avy hatrany ny olona hoe hitra anaty le émergence de Madagascar. Satria tsena iraisam-pirenena ny tsena be FIA dia zava-dehibe ao anatin'izany ny isian'ny tsena misokatra ho an'ireo mpamokatra eto amin'ny firenentsika.